ny fahotana roa lehibe indrindra maliny zany ny fahotana roa lehibe indrindra anasako anao ampitiavana izany a am'ty maraina ity. Mpiara-midinika namana isany a faly ny fo tafaraka ndray sika am'izao maraina izao maraina vaovao samy nahazo aina angamba sika nahazo hery satria niatriky ny alina ina no voahery ndray tafahona somatsara ka de mifampiaraba rehefa tonga ny maraina de mifampiaraba ka de atolotra atsika zany amin'ity maraina ity mba mariky ny fihaonatsika am'izao maraina izao ary atolotra miaraka amin'ny araba ihany koa ny firarintsoa ho antsika tsiraray avy ny fiadanany tompony ho anao sy ny ankohonanao. Andeha iaraka ivavaka asika mialohany andiniantsika izao fiarahana izao. Andriamanitra rainay io ankafaliana mandrakariva no isaoranay ianao satria lehibe ny fitantananao anay tsiraray avy ka mbola nanomezanao anay tombonandro fahavelomana nanomezanao anay zao tombotsoa lehibe zao iaraka mandinika ny teninao. Irinay tompo mba tsy ho very maina izao fotoana izao fa kosa hitondra fitahina ho anay izay manaraka izany. Mamela ny helokay ary aoka mba ho vita fihavanana aminao zahay. Ankehitriny ary mangataka indray ny fanena masina zahay mba harotsaka teny amponay ka hampianatra anay ny teninao. De mitahy reto mpiara-midinika amiko reto na iza toerana misy an'izy ireo avy de koa samy atsapa ny fanatrianao zahay. Amin'ara Jesosy no angatana ny vavaka. Amen. Ry namana isany Jesosy araka ny lesika tany aloha-tany araka ny dindinga fanaovantsika tany aloha-tany tamin'ny omaly moa de niresantsika mihitsy aza hoe nilaza mihitsy Jesosy fa ny fitiavana an'Andriamanitra sy ny fitiavana ny namana ny didy lehibe indrindra. Tiako anefa milaza amintsika rehetra fa tena mitaky fahafoizan-tena lehibe zany ary tena mitaky ihany koa fampiarana raha tianao ho tsapanao hoe tena manara-dia an' Jesosy. Ianao averiky ny mandeha fa ny didy folon'Andriamanitra io resahana io zay fitinina am'ireo didy roa ireo. Ny didy le efatra voalohany amin'ny didy folo azonao vakina amin'ny Exodosy 20. Ny didy efatra voalohany a de maneho mandrakariva ny fanehoantsika fitiavana an'Andriamanitra. Ahoana avy ny tiavako an'Andriamanitra. Ary ny didy enina farany a de maneho kosa mitarika atsika mitaona atsika ahoana ny fomba itiavantsika ny namantsika. Zay mahatonga ny hoe tiavana an'Andriamanitra ary fitiavana ny namana no didy lehibe indrindra. Ary raha izay ary no didy lehibe indrindra ny amin'ny fitiavana namana sy fitiavana an'Andriamanitra, inona kosa indray ary no fahotana roa lehibe indrindra. Zao no voalaza amin'ny Salamo 5:30 ka ny 7:10 ka hatramin'ny 8:10 manao hoe Jehova ô mandrakizay ny anaranao. Jehova ô hiatra amin'ny taranaka faramandimby ny fahatserovananao fa hanome rary ny olona izy ary anenina ny amin'ny mpanompony. Ny sampony jediliza dia volafotsy sy volamena aza tanan'ny olona. Manambava izy fa tsy miteny, manamaso izy fa tsy mahita, manatsofina izy fa tsy mare ary tsy misy fofinaina eo am-bavany. Ho tahaka azy zay manao azy sy izay rehetra mitoky azy. Misaoran'i Jehova ry taranak'Israely, misaoran'i Jehova ry taranak'i Arona. Mazava ny fanambarana eto fa ny fahotana roa lehibe indrindra de ny mifanohatra amin'ireo didy roa lehibe ireo dia ny fanompoan-tsampy izay manohitra tanteraka ny fitiavana an'Andriamanitra. Fantatsika tsara fa ny didy voalohany de maneho ny fitiavana an'Andriamanitra. Ka ny sampy zany
ny fahotana lehibe voalohany indrindra eo anatrehan'Andriamanitra satria manakalo an'Andriamanitra amin'ny zavatra tsy miteny ny mpanompo sampy. Ao amin'ny bokin'ny Zakaria, ao amin'ny bokin'ny Zakaria indray dia andeha hojerevantsika ao amin'ny Zakaria 7 ka manomboka eo amin'ny 9 ka hatramin'ny 12 dia izao no vaky ny teny. Izao no lazainy Jehovah tompony maro, manao fitsarana marina, ary samy mifampiandra sy mifamindra fo amin'ny rahalahiny avy. Ary aza mampahory ny mpitondra tena na ny kamboty na ny vahiny na ny mahantra, ary aza misy mihevitra ho amponareo anisy ratsy ny rahalahynareo ianareo. Nefa tsy nety ny aino ireny, fa nampihemitra ny sorony ary nanao lalidalovana ny sofiny mba tsy andre. Eny, nanao ny fono mafy toy ny diamondra izy mba tsy haino ny lalàna sy ny teny izay nampitondray ny fanahin'i Jehovah tompony maro. Ho lazainy mpaminany fahiny ka dia tonga izay fahatezerana mafy avy amin'ny Jehovah tompony maro. Ny fahotana faharoa dia ny fampahoriana ny olona, fampahoriana ireo kamboty. Averintsika indray mandeha ny fanompoatsampo ny fahotana voalohany ary ny fampahoriana ny olona kosa ny fahotana faharoa lehibe indrindra izay tena mampatezitra an'Andriamanitra, satria Andriamanitra tsy tia ny tsy rariny, satria Andriamanitra dia fitiavana. Ny fandikana ireo didy roa lehibe indrindra ireo, zany hoe ny fitiavana an'Andriamanitra sy ny fitiavana namana, no fahotana roa lehibe indrindra asongadina manerana ny soratra masina iray manontolo. Zany hoe ny tsy fananana fitiavana izany no fahotana roa lehibe indrindra. Ry mpiara-midinika namana, manahoana ny fitiavanao an'Andriamanitra? Manahoana ny fitiavanao ny namana? Raha fitinina zany dia izao: tsy hain'ny olona ny mitandrina ny didy raha toa ka tsy tia an'Andriamanitra sy mankala ny namany izy. Tandremo tsara, sao diso fandray isika. Le didy roa lazainy Jesosy hoe tiava ny namanao sy ny tahaka ny tenanao sy tiava ny Jehovahandriamanitra ao amin'ny fonao rehetra, ireo ny fehin'ny lalàna, zany hoe famitinana ny didy folo. Ka ny didy roa lehibe indrindra zany dia fitiany Jesosy amin'izay fitiavana Andriamanitra sy ny fitiavana namana izany, ary ny fahotana roa lehibe indrindra zany dia ny tsy fananana ireo fitiavanareo ka asolo le fitiavana an'Andriamanitra, dia asolo le Andriamanitra tsy miteny, manamaso fa tsy mahita, manatsofina fa tsy mandeha, manana orona fa tsy miaina. Zay le hoe sampy. Ary ny fahotana faharoa dia ny fankalantsika ny namantsika. Hoy nambaran'ny Jaona voalohany 2:2-20 manao hoe: raha misy manao hoe tia an'Andriamanitra nefa mankala ny rahalahy dia mpandainga izy. Fa izay tsy tia ny rahalahiny izay hitany, ataony ahoana moa no fitian'Andriamanitra izay tsy hitany? Ary izao no didy efa azontsika taminy: izay tia an'Andriamanitra dia tsy maintsy tia ny rahalahiny koa. Ny tompo anie hita ianao, ka ianao dia anisan'ilay anam-pitiavana an'Andriamanitra ary anam-pitiavana namanao, ny mpifanolo-bodirindrina aminao, ny rahalahinao. Andao re tsy fankahala isika, andao re mba hianatra zany fitiavana zany, satria zany no didy roa lehibe indrindra. Ny mifanohatra amin'izany kosa ny fahotana roa lehibe indrindra andeha hiala virintsika izany. Koa raiso ny fanapa-kevitra androany, raiso ny fanapa-kevitra, raiso ny safidy mba hiandany amin'ireo didy roa lehibe ireo: ny fitiavana an'Andriamanitra sy ny fitiavana ny namana. Misaotranao tamin'ny fiarahantsika androany, ary manantena indray mbola eo aminao rahampitso raha sitrapon'Andriamanitra. Hivavaka ary isika ameza antsika izany dinidinika izany. Andriamanitra rainay any an-danitra, nampianatra anay ianao androany amin'ny fahotana roa lehibe izay tsy tianao ataonay, dia ny fanompoan-tsampy ka anakalozanay ny zavatra tsy miteny, anakalozanay ny zavatra tsy mahita sy tsy miaino anao, ary ihany koa ny fankalanay ny rahalahinay izay fahotana faharoa lehibe eo anatrehanao. Andriamanitra tario ary izahay
amin'ny fanainao masina mba hahatonga anay mba ho tia aneo fitiavana anao ary aneo fitiavana ny namanay. Aoka izany no safidy raisinay androany ka hainay ny mampiaritra izany eo amin'ny tontolo ny fiainanay. Dia amin'n'anar'i Kristy nangatana ny vavaka. Amen.